Je n'ai point trouvé d'autre Dieu à part toi. Il n'y a point d'autre Dieu qui est comme toi, qui peut se mesurer à ta grandeur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul, unique et le véritable. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. J'ai longtemps cherché, je n'ai point trouvé d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu qui est comme toi, qui peut se mesurer à ta grandeur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul, l'unique et le véritable. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia, alléluia. Mbola faly miarabanareo aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amin'izao andro alina alakamisy fasiviny volana Mai 2024 andro izay fahatserovana ny akaran'ny Tompo tany an-danitra. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, raha tsapanao ny fahalebiazany izany andro izany, dia tena sambatra indrindra ianao. Ny andro anio dia manambara fa niakatra tany an-danitra ny Tompo. Ary isika tsiraray avy izao, raha tena mino sy matoky ary miova araka ny sitrapon'Andriamanitra isika, dia ho tafiakatra any an-danitra ihany koa. Ry havana raha ianao ny rahateo, dia nanambara hoe Alpha sy Oméga. Tsisy Andriamanitra hafa akoatran'Andriamanitra. Tsisy Andriamanitra hafa. Andriamanitra voalaza teo iny dia ilay Jesosy Tompo sy mpamonjy niakatra ho any an-danitra. Izy ihany koa no Andriamanitra. Raha nareny hira aho teo, dia efa niteny tamiko ny fanahy masina fa niambarako eto izao amin'izao hira voenitsika izao, dia hoy ny fanahy masina teo hoe izao sy ny ray dia iray ihany. Izay no tenin Jesosy Tompo. Izay no tenin Jesosy Tompo tamin'ny mpianatra ao amin'ny bokin'i Jaona 4:12. Izay ilay hoe Alpha sy Oméga. Ray ihany ny ray, ray ihany ny Tompo, ray ihany ny fanahy masina. Izy ilay Alpha, fiandohana ary koa fiafarana. Jesosy ilay fiandohana ary koa fiafarana. Tsisy Andriamanitra mihoatra an'Andriamanitra. Izy rery ihany no lohany sy farany amin'izay rehetra hitantsika na ny tsy hitantsika. Amen. Ry havana, mangataka aminao ary hivavaka amiko aloha, idera an'ilay Andriamanitra Alpha sy Oméga, ilay fiandohana izao tontolo izao, ary mbola hiafara an'izao tontolo izao koa. Dia isika tsiraray avy izany, isika tsiraray avy izao,
dia tsy maintsy iseho eo anatren'Andriamanitra, tsy maintsy ho hita miharihary eo anatren'Andriamanitra isika. Na inona ataontsika dia tsy maintsy isika hiaona amin'Andriamanitra. Hiara hivavaka isika tompoko, hanome voninahitra an'ilay Andriamanitra tokana, dia tokana irery ihany, izy ilay fanahy masina, izy ilay Andriamanitra, ary izy ilay Jesosy tompo. Hivavaka isika tompoko. Ray malala o, misaotra anao izay, midera mankalaza anao izay ray malala o, amin'izao andro anio izao, amin'izao andro alina mangina izao, mety any mitoeran-kafa, mety efa maraina, ary koa mety atoandro, fa ny eto amin'ny misy ahy Jesosy eo dia alina. Ka okenao Jesosy hanatrika anay tsiraray avy, na andro inona no misy ao anatrehany tsiraray avy. Mankalaza anao izay ray malala, mideranao izay, manaja anao izay, ary mame voninahitra anao, satria anao ilay alfa sy omega, ilay fiandohany izao tontolo izao, ary mbola hiafaranay koa. Tsisy Andriamanitra hafa ankoatranao. Ka manandratra anao izay ray malala o, ary mangataka ny fanatrehanao. Oka ianao hanatrika anay tsiraray avy zanakao, naiza misy anay. Naiza misy anay ray eo, dia mangataka ny fanatrehanao. Jesosy tompo, ianao ilay niala tety, ary ianao efa nendantitra, fa eto aminay mandrakariva ianao hoy ianao. Ka mangataka aminao Jesosy eo, hanatrika anay, hiaino anay, ary hamaly vavaka anay tsiraray avy. Jesosy tompo, mangataka ny fanahy masinao, ianao fanahy masina no mpitarika, ianao no mpanavao, ianao no mpitantana, ianao no miteny, fa izao dia fitaovana fotsiny ihany. Apetreo ny nofoko, apetreo ny tenako manontolo, fa misandrata fanahy masina, misandrata. Oka ianao ampibebaka anay anio, ampahery anay, satria ianao le fanahy iray, ary tsy misy afa-tsy anao. Fanahy masina o, midina eto aminay, midina amin'ny toerana izay misy anay olonao tsiraray avy, satria mangetaentanao izay, milanao izay fanahy masina, milanao izay, mba tsy handalo fotsiny ihany izao fotoana fiarahanay mivavaka toy izao, fa tena eo amin'ny fanatrehanao fanahy masina, mba tena ho ianao no eo aminay, ianao ny ao anatinay, ka ny olona tsiraray izay manatrika anao, izay mivavaka aminao, dia azo valim-bavaka tokoa, ho afaka amin'ny fatotra rehetra, ary hiova tanteraka ho zanakao. Misaotra ray malala, misandrata ray malala, de raina ianao, ankalazaina ianao, asandratra ianao. Aleluia, amen. Aleluia. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, ny fitiavan'ny tompo antsika dia tsy takatra heverina. Izy no mitantana antsika zanak'olombelona tsiraray avy. Ry havana, araka ny teneniko tery am-piandohana, dia anio isika dia fatatsika tsara, isika tsiraray avy, fa fotoana ny amin'ny fahatserovana ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra. Aleluia, aleluia. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, raha tsapantsika ny falebiazany izany fiakaran'i Jesosy tany an-danitra izany, dia tena sambatra indrindra isika. Aoka manomboka anio dia ho fantatrao fa tokony hiainantsika izany, tokony ho raisintsika ao anatin'ny fontsika. Andramo anie izany, fa raha izay no ataonao dia ho tsapanao tokoa fa velona ilay Andriamanitra antsika. Aza manao fahazarana fotsiny ihany, hoe tonga ny andro fahatserovana niakaran'ny tompo tany an-danitra, dia hanao sakafo be na hanao fety, ry havana, zava-dehibe izany fahatserovana ny fiakaran'ny tompo any an-danitra izany. Andray ten'Andriamanitra isika rehefa avy eo, io zany no hibebahantsika anio, mba tena hiditra anatin'ny fontsika tsara, mba hovay ny fanahy masina isika tsiraray avy, ahatanteraka antsika eo anatrehan'ny tompo, ary hanokafany iray antsika ny lanitra, mba ho tafiditra eo atongotry ny seza fiandrianana iray ny vavaka antsika. Amen. Ry havana, tokony ho zay ny
zavatra misy eo amin'ny fiainantsika. Tokony ho tonga any an-danitra ny fanahintsika. Izay mihitsy no tokony ho izy. Rehefa mivavaka isika dia manadino ny nofontsika, ny tenantsika dia tonga eo anatrehan'ny Tompo, eo anatrehany amin'ny seza fiandrianana, eo ambany tongotrany ny fanahintsika. Amen. Amen. Aleloia. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina antsika anio dia ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly, ny amin'ny Jesosy niakatra ho any an-danitra. Ary koa misy verset iray koa raisintsika zany ao amin'ny bokin'ny Matio. Ovakintsika aloha ny ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly, toko voalohany 4 ka hatramin'ny 110 ihany no horaisintsika. Io zany no ovakintsika. Dia rehefa avy eo itsika amaky ny ao amin'ny bokin'ny Matio toko 7 4:4 ka hatramin'ny 20 ihany. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Asan'ny Apôstôly toko voalohany 4 ka hatramin'ny 20. Hoy ny tenin'ny Tompo, vakiko amin'ny anarany. Ny titra ato amin'ny Baiboliko dia mivaky toy izao hoe ny niakaran'i Jesosy ho any an-danitra. Koa izay tafangona teo dia nanotany azy hoe, Tompoko, amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy, tsy anjaranareo ny ahafantatra ny andro na ny fotoana izay efa notendreny iray amin'ny fahefany irery ihany. Fa azo hery anareo amin'ny ahatongavan'ny fanahy masina aminareo, ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana any Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina raha mbola nijery izy ireo, nisy raona nitondra azy, ka tsy hita ny maso intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, dia indreo nisy 2 lahy tonga teo anilany, ny akanjo fotsy, ary niteny hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Aleloia. Aleloia. Tonga dia ho raisiko aloha ny tenin'Andriamanitra. Tonga dia ho azavain'ny fanahy masina aloha. Eto zany ry havana dia nanambara izany ny tenin'Andriamanitra fa i Jesosy dia tena nakarina ho any an-danitra. Amen. Tena mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Fa kosa mila tsika mitandrina fa i Maria zany tsy tao anaty Baiboly nakarina ho any an-danitra. Ry havana, tsy maintsy isika manaraka izay rehetra mazava ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Eto izany i Jesosy dia nakarina ho any an-danitra. Ry havana, hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny 5 hoe, koa izay tafangona teo dia nanotany azy hoe, Tompoko, amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy, tsy anjaranareo ny ahafantatra ny andro na ny fotoana izay efa notendreny iray amin'ny fahefany irery ihany. Fa azo hery anareo amin'ny ahatongavan'ny fanahy masina aminareo, ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana any Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Amen. Natreo aloha. Ry havana, ireo mpianatra izany nanotany an'i Jesosy no nefa tafahangona izy ireo. Nanotany an'i Jesosy hoe, amin'ny fotoana io ve zany, tamin'ny fotoana io ve zany no ampodiany Tompo ny fanjakana ho an'Israely? Zany hoe ny amin'ny fiavian'i Jesosy zany.
ny amin'ny fahataperany izao tontolo izao. Ry havana, isika zao miandry isika izao ny amin'ny fotoana farany. Jerevo zavatra miseho eran-tany, tena efa ao anatiny fiainana ara-panahy zao isika. Ara-panahy tokony araky ny fanahy avokoa izay rehetra ataontsika, satria tena miseho ny mirakla ary mahita zavatra fagagana maro isika rehefa tena ao amin'ny tompo. Tompoko, efa tonga amin'izany vaninandro zany zao isika, araky ny teny ao amin'ny bokin'ny Joela ary koa ato amin'ny Asan'ny Apôstôly ihany. Efa miseho izany, ao ny zanaka maminany, ao ny lehibe manonofy, ao koa ny amin'ny fahitana, ny amin'ny faminaniana sy ny zavatra rehetra isan-karazany. Ry havana, efa miseho ny zavatra maro, efa ho farany isika izao. Dia hoy ny tompo amin'ny 7 hoe, fa hoy kosa izy taminy, tsy anjaranareo ny ahafantatra ny andro na ny fotoana izay efa notendreny iray amin'ny fahefany irery ihany. Amen. Zay le izy. Ny ray irery ihany no mahalala ny fotoana hiaviany Jesosy eny amin'ny rahoalanitra. Ny ray irery ihany nambarany izany teny izany ao amin'ny Matthieu 24. Efa noentina teto izay teny izay. Nambarany tompo izany teny izany. Ary mbola naveriny koa zany eto amin'ireo mpianatra. Ny ray irery ihany no mahalala izany ny fiaviany Jesosy eny amin'ny rahoalanitra. Rehefa hiteny ny ray hoe izay vitatreo dia mihidy ny boky fiainana, dia mitroka ny tropetra ny anjely, dia tonga i Jesosy eny amin'ny rahoalanitra. Aleloia. Ao amin'ny bokin'ny Matthieu 4:4-30 ilay teny nambarako teo. Satria mantsy tsy maintsy amarinina foana ny teny rehetra izay avoakako. Tsy maintsy amarinina foana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ovakiko io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matthieu 4:4-30. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Amen. Izay le izy. Jesosy ara tsy mahalala, ny anjely any an-danitra ara tsy mahalala, fa ny ray irery ihany, araka ny tenin' Jesosy eto amin'ireo mpianany ato amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Ry havana, mila isika zany miomana, satria tsy fantatsika ny fotoana na ny ora. Efa niteny teto ihany aho ny amin'ny fahitana, ny amin'ny nofy azafady naseho any tompo ahy ny amin'ny farahandro, tamin'ny nahitako ny lanitra ny sokatra ary nahitako tongotra anjely efa manao dia mailaka ao an-danitra ao. Aleloia. Efa manao dia mailaka noho ny sokatra tsy moramora ny lanitra eny ambony. Hita mihitsy hoe taitra angambany izy ireo, satria maika zany ny tongotra izy ireo, mamindra ohatrany hoe mamarana faraparany amin'ny fampakaram-bady zanak'ondry. Isika zany ilay hiakatra. Dia hita mihitsy hoe ohatrany hoe mikoropaka zany ny famindran'izy ireo. Ilay mandamina io zany, ilay mandamina, satria maneho zany tropetra ary ny teny zany ray hoe vitatreo. Satria tamin'ny izay nofy izay dia nahare mihitsy feo ana trompetra. Afaka hinonao ny video raha ohatra ka manana fotoana ianao, afaka tadiavinao any amin'ny video sasany any raha misy ny fotoananao tompoko. Amen. Dia eto zany ny ray irery ihany. Izy irery ihany no mahalala ny fotoana sy ny ora. Izay no ambarany Jesosy eto ato amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Vakintsika ny 15 ao amin'ny Asan'ny Apôstôly any toko 1. Fa azo ery anareo amin'ny ahatongavan'ny fanahy masina aminareo, ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana any Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany.
Amen. Ry havana, mila isika mahazo hery aloha, mahazo hery avy amin'ny tompo izay vao afaka manao ny asany. Nefa n'io hery ny fanahy masina io, alohany azahoantsika ny hery ny fanahy masina, dia tsy maintsy aloha isika manaraka ny baikon'i Jesosy. Ny baikon'i Jesosy dia ny mandray azo tompo sy ho mpamonjy ny fiainantsika ao am-bokin'ny Romanina izany. Ary efa mino sy manaiky avavantsika izany fa izy no tompo Andriamanitra. Ary avy eo atao batisa amin'ny ranobe, satria mino ary miteny manaiky olona lehibe izany fa tsy zazakely. Olona lehibe ny mahafantatra hoe mpanota aho, ratsy ny ataoko, ity aho hanolotena ho an'i Jesosy. Zay isika vao mety ny fibebahantsika, fa tsy ny zazakely akory. Zazakely tsy mahafantatra akory hoe inona ny hota ataony. Zazakely mbola tsy mahary saina zany, zany hoe mbola any amin'ny 5 na 9 taona no any, dia mbola kely ka tsy mahafantatra akory hoe inona zavatra ataony. Fa rehefa manomboka ary saina isika, eo zany isika dia tena mila isika hoe mibebaka manatona ny tompo, miala amin'ny fahotana rehetra. Ary amin'izay fotoana izay dia atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy tompo, na koa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Satria mazava tsara ny teny Jesosy, izy no niteny ao amin'ny bokin'i Matio. Andao vakiantsika izany. Matio 7:20 andiny fa 9:20 ka hatramin'ny fa 20 ho vakiantsika io. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nakany Galilia, ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary noho ny nahita azy izy ireo dia niankohoka, nefa ny sasany dia nisalasala. Ary nanatona Jesosy dia niteny taminy hoe, efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandidiako anareo. Ary indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Ry havana izay le izy, Jesosy zany mandidy antsika anao ny asany. Ho an'izay mbola tsy manana an Jesosy dia mandidy zany ny tompo hanantonantsika azy, satria izy irery ihany no manana ny fahefana rehetra. Hoy ny teniny eto hoe ny fahefana dia efa nomeny Ray azy zany, ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ry havana, isika izany tsy manana fahefana ny amin'ny mombantsika, ny amin'ny tenantsika na dia kely akory ara. Zay zany tiany fanahy masina ambara. Tsika zany tsy manam-pahefana tsika ny amin'ny ninona ny amin'ny mombantsika na amin'ny fiainantsika ary. Tsisy antsika izany ny fahefana. Eto zany ten'Andriamanitra dia manambara mihitsy hoe fahefana rehetra izany any an-danitra tompoko sy ety an-tany dia an'Andriamanitra, an Jesosy daholy. An Jesosy daholo fa tsisy antsika izany. Dia niteny ny tompo hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Atao mpianatra. Ny tompo no mpampianatra. Dia ny firenena rehetra zany dia tokony ho mpianatra Jesosy avokoa. Tokony tena hoe ho mpianatra Jesosy fa tsy ho mpianatr'olona. Tsy ho mpianatry mompera zao, na ho mpianatry pasteura zao, na ho mpianatry mpaminany zao, fa tokony ho mpianatry Jesosy. Zany hoe na dia miainy ny mpampianatra anao ara ianao,
na ny mpitondra fivavahana ao amin'ny toerana ivavahanao na miaino ny mpaminany izay arahanao dia tokony miaino an' Jesosy foana ianao izay baiko n' Jesosy araka ny teniny. Fantatrao tsara izany ny tena tenin'ny tompo avy amin'ny alalan'ny vavany olona tsiraray avy na marina na tsia. Na marina na tsia. Amen. Ny tiany tompo ho fantatsika tsiraray avy dia tena ho mpianatra Jesosy ho tafiditra any an-danitra. Miandry ny fiavian' Jesosy. Miandry ny akarantsika any an-danitra. Izay ilay hoe mpianatra Jesosy. Ireo mpianatry ny tompo dia ny rany ampianatra ny firenena rehetra ary avy eo dia manao batisa. Izay ilay batisa ampianarina aloha izay vao atao batisa. Ry havana, zazakely dia tsy afaka atao batisa fa tsy maintsy mahalala aloha isika hoe fahotanana ity nataoko ity, otana ity iainako ity, ary tena afo be no miandry ahy raha tsy mibebaka. Izay tsika vao hoe mahalala tsara hoe tokony hanaraka an' Jesosy ahako. Fa raha mbola ny olona anankiray mieritreritra hoe natao batisa izy tamin'izy vao teraka, tamin'izy zaza, dia hoe vita amin'iny. Ry havana, diso fihevitra ianao. Miverena aingana fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra izany. Aza manaikinaiky foana ny zavatra tsy marina izay voalazan'olona na ny dikadiso ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Raiso ny Baiboly fa ity tenin'Andriamanitra ity, raha misy Baiboly ianao, io tenin'Andriamanitra tazominao io, na ny Baiboly anananao ao an-tranonao, dia io tenin'Andriamanitra io no anadinan'Andriamanitra antsika. Io no anadinany antsika, fa tsy ilay olona nampianatra anao akory, fa tsy ilay olona nitory taminao akory. Tsy afaka hiteny isika rehefa anatrehan' Jesosy hoe Jesosy ka izao anie no tenen'ilay pasteur anay, ka izao anie no tenen'ilay mpampianatra anay, ry havana, na hoe izao anie no nambaran'ilay bisopinay, na hoe izao anie nambaran'ilay mpaminanay. Ry havana, tsisy fotoana intsony anaovantsika an'izany eo anatrehan' iray. Fa io Baiboly io dia misokatra eo anatrehantsika ary io ihany no anadinan'Andriamanitra antsika io. Satria izy Jesosy no atao hoe Baiboly. Izy ilay tenin'Andriamanitra velona tokony arahantsika. Ary Satana dia mitady hamandriana antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mamandrika antsika ny fahavalo. Mamandrika antsika ny fahavalo amin'ny tenin'Andriamanitra. Oka ho tsapantsika tsara fa i Satana anie ka mahay tenin'Andriamanitra satria izy anjely desu, anjely avy any an-danitra izy tahaka ny plasin'Andriamanitra, ary izany no nanalan'Andriamanitra azy tamin'ny toerany, ary izay no mahatonga azy any amin'ny afo be ary mbola eny amin'ny rahona ambony eny ny fahefany koa. Fantany tsara ny tenin'Andriamanitra, ka raha ohatra isika izay nataon'Andriamanitra mitovy endrika aminy, tian'Andriamanitra isika, zanany isika, mitondra ny fofinainy isika, ka raha ohatra isika izay nofidiny sy nokarakarainy sy nohariny no manao atsirambina ny tenin'Andriamanitra izay tokony ho raisintsika ary ankatoavintsika, dia afo be no vatantsika. Afo be no vatantsika. Ry havana, aza mijery olona ianao, aza mitoky amin'ny olombelona ianao. Voalaza any amin'ny bokin'ny Jeremia izany. Oka hitoky amin'Andriamanitra, oka hitoky amin'ny Baiboly, raiso arabaky teny ny tenin'Andriamanitra, mba ho tafiditra ny lanitra isika. Ary tena iona amin'ny tompo marina ianao, tena iona amin'ny tompo marina ianao tompoko, raha tena raisinao araka ny tiany tompo ny teny izay eo ampelantananao na ny Baiboly izay anananao. Raha mbola tsy manana Baiboly ianao dia mampahery anao mihitsy mividiana Baiboly. Mividiana Baiboly tompo, satria
Ahavoavonjy ny fanahinao, ny famakianao ny baiboly ary ny pratika ataonao, ny fanaranao ny tenin'Andriamanitra. Satria ahoana moa no ahaizanao ny tenin'Andriamanitra na ankatoavanao an'Andriamanitra raha tsy manana baiboly ianao na tsy manokatra baiboly ianao? Tahaka ny mpianatra mankany am-pianarana ihany nefa tsy mitondra kahie ary tsy mitondra stylo na crayon, fa mipetraka fotsiny eo dia tsy mandray naoty fa mihaino fotsiny, na ao amin'ny primaire zany na amin'ny secondaire zany, dia lasa izy mivoaka avy eo. Ry havana, tsisy an'izany mihitsy rehefa ao amin'i Jesosy. Na any am-pianarana koa tsy maintsy manana fitaovana isika andraisana naoty ary jerena anarahana izay tenin'Andriamanitra. Ary koa tahaka izany koa any am-pianarana tsy maintsy mandray naoty isika, tsy maintsy mandray naoty isika ary mamerina ny lesona rehefa tonga any an-trano. Fa raha ohatra tonga fotsiny isika ao am-pianarana dia eo tsika mihaino eo dia vita ny fianarana dia lasitsika mandeha, na tonga ny récréation dia milalao any an-tokotany, tamintsika mbola kely izany, dia rehefa vita indray iny miditra ao am-pianarana dia mianatra eo dia mody dia tsy mitondra n'inonina. Ry havana, tsisy fianarana hiditra anatin'ny saintsika. Ohatr'izay koa ny amin'ny tenin'Andriamanitra, mila isika manana ny tenin'Andriamanitra, mila isika mamaky ny tenin'Andriamanitra ary iainantsika. Ohatr'izay koa fianarana, raha tsy manao révision isika, raha tsy mianatra ny calcul na ny français na izay cours gasy rehetra ianarantsika, dia tsy hay mihitsy isika. Ry havana, ny idirana ny lanitra dia tsy maintsy isika manomana izany ety ambonin'ny tany. Etitsika no manomana mba ho tafiditra any an-danitra. Ary ny tsirairay avy no mandeha samy amin'ny koloarany, samy amin'ny lalany, samy amin'ny lalana izay napetraky ny tompo azy, fa tsy fampanosonosoka, fa samy mandeha mahitsy. Ny tompo eo aloha, Jesosy mitsangana eo aloha sady mamindra, dia isika manaraka avokoa avy ao aoriana, manaraka ny linin'i Jesosy. Izay ny tena hoe mpianatra Jesosy, manaraka ny lalan'i Jesosy. Fa raha vao miala andaharana isika dia latsaka any amin'ny hafobe. Raha vao miala andaharana isika dia latsaka any amin'ny hafobe. Satria raha vao miala isika dia manaraka olona izay isika, manaraka fampianaran-diso izay isika, manaraka fampianaran-diso izay isika. Ry havana, tiantsika ny tompo ary tiany isika tena ho voavonjy avokoa ho tafiditra any an-danitra. Amen. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny 9:20 zao isika ao amin'ny Matthieu 7:20. 9:20 ka azafady. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Aleo atomboka eo amin'ny 9:20 amin'izay tonga dia fandray tsara ilay teny. 9:20. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo. Ary indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Ry havana, izay izany ilay izy. Eto izany ny tompo dia nibaiko tamin'ireo mpianatra, tamin'ireo mpianany, hoe anao mpianatra ny firenena rehetra ary manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ry havana, io amin'ilay hoe manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, io indraindray dia lasa discussion be amin'ny olona. Misy zany ny mieritreritra hoe tsy mety ny batisa raha tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, fa ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany. Ry havana, ny ato anaty baiboly ny tenin'i Jesosy dia
mitovy ary tsy maintsy raisina avokoa. Mitombona ny teniny. Jesosy no ny teny eto, izy no ny teny eto hoe manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Raha efa vita batisa ianao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina, dia efa vita batisa zany ianao izay. Fa tsy hoe kory hoe hiasa lohabe ianao, fa nahare indray ianao hoe tsy maintsy atao batisa indray satria tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra teo, teny fanahy masina teo dia nanambara hoe izao sy ny Ray dia Ray ihany. Ray sy Jesosy dia iray ihany. Ka olona iray ihany ireo. Fanahy iray ihany ireo, telo fa iray. Jesosy tonga nofo nidina tety. Fa Andriamanitra tao aminy ary fanahy masina tao aminy. Fa no niakatra Jesosy dia no ny efa any an-danitra izy dia le fanahy amin'izay no nalefany ho aty amintsika. Ray ihany ireo, telo fa iray. Izay le hoe Jesosy tonga nofo. Andriamanitra mihitsy no tonga nofo tety ambonin'ny tany. Ka tokony tsy hanahy ianao raha natao batisa amin'ny ranobe zany no ambarako eto. Satria tompoko, raha ohatra ka misalasala isika dia tsy avy amin'ny tompo izany. Tsy avy amin'ny tompo izany. Fa kosa raha mbola tsy atao batisa ianao dia azo atao mihitsy batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Satria izy ihany ilay Andriamanitra. Izy ihany ilay Yesoa Amasiara. Ary ao amin'ny asan'ny apôstôly dia niteny koa i Petera momba ny amin'izany, ny amin'ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 i Petera no niteny izany tamin'ireo olona izay nanontany azy ny amin'ny hoe inona no ataon'izy ireo mba ahavoavonjy an'izy ireo. Dia miteny Petera, atao vakitsika kely ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 andiny 7:30, hoy Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba ahazo famelana ny elokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Amen. Ry havana, any izay vao tonga ny fanomezana ny amin'ny fanahy masina. Aorian'ny batisa amin'ny ranobe. Aorian'ny batisa amin'ny ranobe. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Eto zany ny tompo dia miteny amintsika zany anio. Fa izay olona vita batisa tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina dia oka ho fantatrao fa efa vita batisa ianao izay. Za koa ne toy izany. Zaho natao batisa tamin'ny rano tao am-piangonana, ranobe moa zany satria tao am-fiangonana batista biblika no nivavaka taloha. Misy ny mahafantatra ahy, maro ny mahafantatra ahy. Tao Akadivato, tao Antananarivo, tao Anolehibe ara-panahy. Dia tamin'ny taonako fa 19 taona no nanaovana batisa ahy tamin'izany fotoana izany. Natao tamin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary fanahy masina. Fa tsy nafantatra hoy aho ny tena hoe dika ny marina ny amin'ny fiainana fahamarinana sy ny fahamasinana. Fa tena nanolo tena ho an'ny tompo mihitsy aho. Nitsangana tapabe maso, nampitsangana fanahy masina zany fa tsy hoe za akory no nitsangana fa za efa tafatsangana vao tsapako hoe ay mitsangana io mibebaka mangataka fa mindram-posa nandray Jesosy ho tompo sy mpamonjy zany teo anatrehan'ny olona. Tena hoe nandray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako zany teo anatrehan'ny olona. Zay zany no nitsanganako tao am-piangonana. Dia tao aorian'izay nianatra alohan'ny atao batisa. Fa tsy nafantatra hoe manao batisa amin'ny fanahy masina ny tompo. Dia niverin-dalana no nivita ny batisa. Fa taty ampitan-dranomasina izay vao tena niaona tamin'ny tompo aho, ary teo ny tompo vao nanomboka nampiseho mirakla be dia be tamin'ny fiainako. Ny fiainana amin'ny tompo eto ambarako dia ny nahitako anazy anatin'ny nofo zany, nahitako an'i Jesosy mihitsy. Fa tamin'izaho tany Madagasikara, tamin'izaho mbola tao amin'ny fiangonana batista
tao am-piangonana tao akady vatao no efa nentiny tompo tany an-tany foana ary hitako izy amin'izy ny endrika lioanjoda. Tamin'izy endriky ny lioanjoda zany izy tamin'izay endrika izay. Fa tsy nafantatra satria ny olona tsy mino. Ry havana, fa taty aho zay vao tonga ny mirakla betsaka satria teo aho vao tena nahatsapa ny fahalotona rehetra ary ny bebaka marina tokoa. Ary izay vao tena tonga niditra antsehatra ny tompo, izy ny teny tamiko ary koa izy tonga nanao opération ahy ary talohan'izany ny batisa ny fanahy masina. Jesosy no manao batisa ny fanahy masina. Izy rery ihany fa tsy olombelona. Jesosy no manao batisa ny fanahy masina. Ry havana, tiantsika ny tompo, be famindram-po izy ary maniraka antsika izy tena hibebaka eo anatrehany ary atao batisa zay vao afaka izy manao batisa antsika amin'ny fanahy masina. Zany hoe atao batisa amin'ny rano aloha tahaka ny Jesosy natao batisa tamin'ny rano tao Jordany. Izy ene no modely, izy no modelitsika fa tsy ny mpitondra fivavahana. Jesosy no modelitsika. Dia rehefa vita ny batisa amin'ny rano be, zay isika vao ataony tompo batisa ny fanahy masina. Ry havana, ary hoy izy amin'ny andiny faharoapolo ato amin'ny boky ny Matio toko fahavalo amby roapolo hoe sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandidiako anareo. Ary indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ry havana, mila zany isika zany tena mitandrina tsara, mitandrina izay nandidiny tompo, zay ny nandidiny. Jereva ireo mpianatra nge nanaraka daholo nataon'i Jesosy, nanaraka ireo mpianatra. Tsy maintsy isika manaraka ny baikony tompo. Amin'izay fotoana izay, zay isika vao afaka ny tompo ombantsika mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Teniny izany amintsika. Ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao dia ombantsika foana ny tompo raha tena mankatoa azy isika. Ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Iverina isika ery amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko voalohany no noraisintsika teo. Dia horaisintsika zany eo amin'ny andininy 9 isika izao. Hoy ny teny Tompo ovakiko amin'ny anarany. Fa azo ery ianareo amin'ny atongavany fanahy masina aminareo, ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana any Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Amen. Izay le nitovy amin'ilay teny novakitsika tao amin'ny Matio. Eto izy miteny fa le ery azo izany dia ilay fanahy masina. Aleloia. Hitanareo, zay le izy mazava tsara. Raha mamaky an'io ten'Andriamanitra io ianao hatrany amin'ny toko faharoa dia fantatrao angambany ny amin'ny fanahy masina tonga tamin'ireo mpianatra Jesosy, zareo tao amin'ny chambre haute ary teo amin'ny 20 isa teo eo ry zareo. Ao ny famezam-pahasoavana amin'ny teny tsy fantatra. Omeny tompo anao izany raha ohatra tena ao amin'ny tompo ianao. Omeny tompo anao avokoa ny famezam-pahasoavana izay anjaranao. Raiso ny famezam-pahasoavana izay nomeny tompo anao rehefa tena ao amin'ny Jesosy ianao satria anao izany aza velangalariny Satana. Raiso ny fanomezana izay nomeny tompo anao. Zanaky lanitra ne isika tompoko. Zanaky lanitra isika. Amen. Eto zany ny tompo dia niteny tamin'ireo mpianatra ny amin'ny ery ho azon'izy ireo rehefa tonga zany ny fanahy masina. Ry havana, Jesosy niteny izany alohan'izy hiakatra ho any an-danitra. Fahatserovana an'izany andro zany anio araka ny nambarako. Jesosy zany niteny an'izany. 5. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina raha mbola nijery izy ireo. Nisy raona nitondra azy ka tsy hita ny masony intsony izy. Amen. Aleluia, aleluia. Ry havana,
alay fisary an-tsaina, alay fisary an-tsaina ny tenin'Andriamanitra, hiaino tena hoe miaina mihitsy amin'ilay tenin'Andriamanitra. Raiso mihitsy hoe ohatra n'ireo mpianatra izany isika ny joro, ny jery an'i Jesosy, ny jery an'i Jesosy izy nakarina ho any an-danitra. Ry havana, zavatra fahagagana lehibe izany. Nakarina ho any an-danitra izany Jesosy raha mbola nijery izy ireo. Ahoana ny fihetseham-pon'ireo mpianatra tamin'izany fotoana izany? Ahoana ny fihetseham-pontsika raha isika teo koa tamin'izany fotoana izany? Anio isika mahatsiaro fotsiny fa raha ohatra ka teo moa isika, ahoana ny fihetseham-pontsika? Nahita ny Tompo Jesosy nakarina ho any an-danitra ary nisy rahona nitondra azy. Amen. Nisy rahona nitondra azy. Aleloia, aleloia. Ry havana, rahona mitondra an Jesosy miakatra ho any an-danitra. Izay zany zavatra nisy eo tamin'izany fotoana izany. Zava-dehibe izany. Ry havana, mahasambatra mahita ny Tompo eny amin'ny raha ao an-lanitra. Isaorako lehibe Jesosy, isaorako lehibe satria efa hitako izy tao anaty nofy, teo amin'ny raha ao an-lanitra, teo ambony rahona, ny tanany natsotrany. Efa hitako izy teny amin'ny raha ao an-lanitra, tao anaty nofy, ary ny tanany natsotrany. Aleloia. Eto izany ireo mpianatra nahita maso azy. Fahasambaram-be izany. Fahasambaram-be izany. Amin'ny nofy ara tena efa fahasambaram-be. Maika va fa hita maso. Ry havana, anatin'ny nofy dia ny fanahy no miasa eo. Izany fotsiny dia efa tena manome pe amin'ny fanahintsika. Manome kalma amin'ny fanahintsika, amin'ny tenantsika, ao anatintsika. Ry havana, tiantsika ny Tompo. Eto izany dia ny teny izany ny ten'Andriamanitra hoe nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Amen. Ry havana, takona zany, lasa tany an-danitra zany Jesosy. Tsy hitan'izy ireo intsony zany izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo, 10. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo, tamin'ny nandehanan'i Jesosy, dia indreo nisy roalahy tonga teo anilany ny akanjo fotsy. Aleloia. Ry havana, variana zany izy ireo raha ohatra ka mijery an'io teny io tsika. Raha mbola nandinika ny lanitra, mbola nijery ny lanitra, nefa ny lanitra zany efa tsy tetso zany Jesosy fa efa tsy hita intsony izy satria nentin'ny rahona. Ry havana, mbola nandinika ny lanitra izy ireo, dia indreo nisy roalahy tonga teo anilany ny akanjo fotsy. Anjely izany. Anjely, anjely roalahy zany tonga teo anilan'izy ireo zany ny akanjo fotsy. Dia hoy ireo anjely izany. Ary ny teny hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Ajanoko hatreo aloha. Aleloia. Ry havana, ireo anjely zany dia ny teny hoe nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Ry havana, raha mijery ny lanitra isika, dia izay zany no nataon'izy ireo, mijery fotsiny ny lanitra satria tsy antsointsina Jesosy efa lasa Jesosy. Dia ny anjely mihitsy zany no niteny tamin'izy ireo hoe nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Ry havana, ny anjely dia nanambara fa i Jesosy ilay nakarina tahaka ny hitan'izy ireo, nakarina tambony rahona, dia ho avy indray
Ho avy indray Jesosy tahaka ny izy hitan'izy ireo zany no ahitana zany an Jesosy ho avy. Amen. Ry havana, ho avy Jesosy any amin'ny raha hoalanitra. Ho avy tokoa izy. Ny masontsika rehetra raha mbola velona eto isika dia ahita ny tompo. Ahita ny tompo iseho eny amin'ny rahona ambony. Ho tafakatra va isika satria amin'ny fotoana io dia isika indray no ampiakarina tahaka ny akarany Jesosy. Isika indray no akarina Jesosy hiakatra ho any an-danitra. Ho tafiakatra va isika sao sanatria ka ho tavela ety. Ry havana zava-doza raha sanatria ka ho tavela ety isika, satria ny zavatra iseho dia fantatsika tsara fa ho avy ny antikristy ary ho avy Satana hanjaka amin'ity tany ity ary ampijaly izay ho tavela ety. Ampijaly izay ho tavela ety. Fa Jesosy dia izay efa niomana nanaiky nanaraka ny sitrapony ny didiny ihany no ho tafiakatra. Izay ihany no ho tafiakatra. Ry havana, eny amin'ny raha hoalanitra Jesosy no ampiakatra antsika. Ao amin'ny Matio 4:20 manambara an'izany, 7:20. Hoy ny teny Tompo, ho vakiako amin'ny anarany. Dia rehefa avy eo isika hibebaka isika marana antsika ny fotoana. Oka isika tena hibebaka marina amin'ny Jesosy mba hiaino antsika ny Tompo, hiaino ny fibebahantsika ny Tompo, ka tsy ho tavela ety isika raha tena mibebaka marina fa mba ho tafiditra any an-danitra. Oka isika tena hiova tompoko eo anatrehan'i Jesosy. Hoy ny tenin'ny Tompo, ho vakiako amin'ny anarany, Matio 4:17. Hoy ny tenin'ny Tompo: fa tahaka ny tselatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Amen. Ry havana, izay zany, tahaka ny tselatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Ry havana, ho hitany maso rehetra izany. Ho hitany maso rehetra. Eo amin'ny 8:30 izy no miteny fa ho hitantsika rehetra izany ny Tompo. 8:30, hoy ny teny Tompo, vakiako amin'ny anarany: amin'izay no iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny raha lanitra izy. Ry havana, ahita an Jesosy ny maso rehetra. Ahita an Jesosy. Ry havana, raha ohatra isika ka tena vonona ny miomana tsara ho any an-danitra, dia ho ampiakary ny Tompo tahaka n'izy niakatra any an-danitra no ampiakarany antsika. Ny anjely no ampiakatra antsika. Ny anjely, tahaka ireo anjely roa teo anilan'ireo mpianatra Jesosy. Ny anjely no ampiakatra antsika. Eo amin'ny 9:30 atao Matio 4:20 ihany manambara an'izany. Hoy ny tenin'ny Tompo, vakiako amin'ny anarany, dia hibebaka isika rehefa avy eo. Ary aniraka ny anjeliny izy, miaraka amin'ny feon'ny trompetra. Averiko a, ary aniraka ny anjeliny izy, miaraka amin'ny feon'ny trompetra mafy, ary izy ireo dia anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faharavodilanitra rehetra. Amen. Ry havana, aniraka ny anjeliny ny
tompo. Aniraka ny anjeliny ny tompo miaraka ny feo trompetra mafy. Zay tompoko ilay henoko ary hitako tao anatin'ny nofy. Nahita tongotra ireo anjely aho. Mbola manomana farany angamba noho aho ao an-danitra ao. Fa ny trompetra mafy dia henoko ary hitako ny lanitra ny sokatra. Ry havana, aniraka ny anjely ny tompo miaraka amin'ny feon'ny trompetra mafy. Ary izy ireo dia anangona ny olom-boafidiny avy avazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra. Ry havana, ho anisany va isika, ho anisany va ianao, ho anisany va izaho. Ry havana, andaontsika andohalika eo anatrehany mpanjaka ny mpanjaka, eo anatrehany tompo ny tompo, hibebaka eo anatrehany mba ho tafiakatra isika, mba ho tafiakatra any an-danitra isika, ka hiomana mba ho isany ho voavonjy. Satria mandalo ihany izao fiainana izao, mandalo ihany izao fiainana izao. Fa ao amin'ny tompo irery ihany no azahoantsika fiainana mandrakizay. Ry havana, izaho manokana tsy te ho tavela ty aho, tsy te ho tavela ety ambony ity tany feno faharatsiana ity aho tompoko, fa teo any an-danitra aho. Mila isika miezaka foana isan'andro ny amin'ny fanahintsika. Mila isika miezaka mandrakariva mba ampety ny fiainantsika. Satria raha ohatra isika ka tsy manaraka ny sitrapony iray dia tsy ho tafiditra any an-danitra, tsy ho tafiditra any an-danitra. Ry hava malala, manasanao aho hiomana, hitondra ny tenanao eo anatrehan'i Jesosy. Zaho tsy mahafantatra ny fahotanao, tsy mahafantatra ny fiainanao. Ny tompo mahita, ny tompo mahafantatra, ka aoka isika hibebaka eo anatrehany tompo. Adinoy ny manodidina anao rehetra, adinoy ny momba ny tenanao, adinoy ny problemanao na inona io amin'izao ora sy fotoana izao. Fa okenao hibanjina ny hoavinao, okenao hibanjina ny hoavinao, satria izany no tena zava-dehibe. Izany no tena zava-dehibe. Zao fiainatsika izao dia mandalo ihany. Aza raisina ho zavatra kely foana akory ny andro fahatserovana ny karan'ny tompo tany an-danitra. Satria aloka ny hiakarantsika izany, aloka ny hiakarantsika izany. Raha masina sy mendrika isika, raha masina sy mendrika isika, dia hovain'ny tompo vaovao ny tenantsika izao. Raha mbola tsy maty isika, dia ny maty ao amin'ny tompo aloha no hiakatra voalohany. Izay vao isika mbola velona, satria tsy maintsy vaovao isika. Tafiany tompo indray ilay tena tsy mety maty intsony, izay isika vao tafiditra any an-danitra. Ry havana, aza raisina maivana ny fiainanao, ny fahatserovana, ny famonjeny Jesosy Kristy, ny fahatserovana, ny famonjeny Yesoa Amasia. Tiantsika izy no Andriamanitra, izy le ray mandrakizay doria, izy rery ihany no mpamonjy, tsisy hafa tompoko, tsisy hafa. Eto eo amin'i Jesosy ny tenanao mibeba, dia mbola misy ny fotoana mibeba, misara amin'ny ratsy rehetra, manaova divorce amin'ny fahavalo, manaova divorce amin'ny Satana, hialao ny ratsy rehetra, manatona ny tompo, manatona ny tompo. Aoka ianao ho feno ny fanainy, aoka ianao ho feno ny fanainy, aoka ho feno ny fanainy isika, mba ho tafiditra any an-danitra. Fa izay tsy manam-pahamasina dia tsy ahitany tompo, aoka isika hibebaka eo anatrehany tompo. Hivavaka isika tompoko,
Jesosy tompo, ndreto izay Jesosy, ndreto izay Jesosy io, na iza naiza misy anay Jesosy dia mandoalika eo anatrehanao izay afaka mandoalika Jesosy io, izay afaka mandoalika tompo dia mandoalika eo anatrehan'ny seza fiandriananao izay Ray malala. Tonga eo an-tongotra ao izay Jesosy, mandoalika Jesosy. Eny tompo malala ao, ireo loholona 420 mandoalika miankohaka eo anatrehanao, ny anjelinao mioby mideranao, mandoalika eo anatrehanao, mankalazanao. Zinona moa izay Jesosy io, zinona moa izay zanak'olombelona izay naharianao nefa ny tompony hodina taminao, mpanota ratsy izay Jesosy, mpanota ratsy izay Jesosy io, ka mangataka famindram-po avy aminao. Mamelany eloko Jesosy, mamelany eloko ny olonao izay mibebaka aminao Jesosy, mahatsapa ny tsy famendrehany. Jesosy mifona aminao aho, ny amin'ny tsy famarinako rehetra Jesosy, mifona aminao aho Jesosy, ny amin'ny tsy fankatoavako anao, mifona aminao Jesosy. Mamelay Jesosy satria izahay dia tsy mendrika, ny etaona ihany ny etaonay Jesosy. Zinona moa izay Jesosy, mifona aminao aho tompo, mifona aminao ny amin'ny fisainako Jesosy, hoe teo amin'ny tompo ny sainao, ny fisainako Jesosy, diovy Jesosy ny fisainako, mba tena ho fisainanao Jesosy, ankatoanao irery ihany, anaiky anao irery ihany, ary anaraka izay sitraka ao irery ihany. Diovy ny saiko Jesosy, diovy ny saiko Jesosy, mba hisaina mandrakariva ny any aminao, araka ny teninao hoe sain'ny zavatra any ambony, any amin'ny toeranao Kristy. Eny tenin'ny mpanomponao izany, tenin'ny mpanomponao izany, hoe sain'ny zavatra any ambony, any amin'ny toerany Kristy, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Jesosy io, aoka ny fisainanao ho fisainako Jesosy, aoka ny fisainanao ho fisainako Jesosy malala ao, mba hisaina foanao ny any an-danitra. Fifaliany foko, fifaliany fanahiko izany, satria any hodiko rehefa hiala ety aho Jesosy. Tompo malala ao, any trano, trano nomaninao anay Jesosy, araka ny teninao Jesosy, fa andeha ho ianao, andeha hanamboatra fitoerana ho anareo, ka ny amin'izay misy ahy ho ianao no hisy anareo koa Jesosy. Amboary ny fisainako, hisainanay trano Jesosy, amboary ny fisainanay tsiraray avy Jesosy, izay mibebaka aminao anio Jesosy, mba hisainany any trano Jesosy, mba hody any trano Jesosy rehefa tonga ny fotoana Jesosy malala ao, fa tsy ho ripaka ety, fa tsy ho ripaka ety amin'ity tany fandalovana ety. Jesosy malala ao, diovy amin'ny ranao ny fisainanay Jesosy, diovy amin'ny ranao ny fisainanay Jesosy. Tompo malala ao, hoentiko anatrehanao koa ny masoko Jesosy, ny masonay izay mahita Jesosy io, mifonany amin'ireo izay jamba Jesosy. Tompo malala ao, mifona izay amin'ireo izay jamba Jesosy. Tompo malala ao, tompo malala ao, mangataka aminao, diovy ny masonay, mba tsy jerijery zava-pona Jesosy, diovy ny masonay Jesosy, mba hahita foana ny tsy hita, dia ny tsy hita tompo dia any aminao izany. Tompo malala ao, ny tsy hita dia any aminao izany, fa ny hita Jesosy dia mandalo fotsiny ihany, araka ny tenin'ny mpanomponao. Ny hita dia mandalo fotsiny ihany Jesosy, fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Diovy ny masonay Jesosy, oekanao anitsana ny kirana rehetra izay misakana amin'ny masonay, ny maso nofonay, ny masom-pananay Jesosy, oekanao anitsana ny kirana amin'ny masonay Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny masoko, diovy amin'ny ranao Jesosy ny masoko,
diovy amin'ny rano Jesosy ny maso ny olonao tsiraray avy Jesosy, izay miantso anao, izay miantso anao, izay mangataka aminao. Tompo malala aho, mamelanay amin'izay jereny masonay. Indraindray tompo izay dia mijery zava-poana, indraindray tompo izay dia mijery zavatra tsy mendrika Jesosy. Mandany fotoana Jesosy eo, mandany fotoana any magasin, na mitsena mividy sakafo izany, na mijery lamba izany. Tompo malala aho, na mijery olona izany Jesosy. Tompo malala aho, indraindray mandany fotoana Jesosy, na eny an-dalana izany Jesosy. Diovy ny masonay Jesosy, satria Tompo ratsy ny fijerinay indraindray. Oka Jesosy ny fijerinao ho fijerinay. Mifona Jesosy ny amin'izay mijery vilana, izay mijery vilana Jesosy eo. Ny fijerevanay vilana indraindray Tompo dia tsy mety, mandoto anay izany. Ka hifonanay aminao Jesosy ny amin'ny fijery vilana anay indraindray. Mifona Jesosy, diovy ny masonay, diovy ny masonay Jesosy, mamelanay. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny masonay, mba ho tahaka ny fijerinao Jesosy malala aho, mba ho tahaka ny fijerinao Jesosy malala aho, mangataka famindram-po aminao izay. Mareta mivavaka Tompoko, misy tsy maritra mivavaka ato. Mareta mivavaka ianao Tompoko, izay ny ilainy Jesosy. Ahoana ny ataonao rehefa tonga ny fotoana any an-danitra ianao, ahoana ny ataonao raha ohatra ka hiditra any an-danitra ianao. Mareta mivavaka Tompoko. Jesosy eo, diovy ny masonay, diovy ny masonay Jesosy. Mba hadio Jesosy, mba ho ampiasainay mandrakariva ho anao Jesosy, ho anao Jesosy, mba hana fijerim-pitiavana izay tahaka ny fitiavanao Jesosy, amin'ny fijerim-pitiavana izay Jesosy. Ahitiny olona rehetra Jesosy io, na ny mitsangana ho fahavalonay aza, na ny mitsangana ho fahavalonay aza Jesosy io, omeo fo izay, omeo fo izay Jesosy io. Ahijery ampitiavana, ahijery ampitiavana Jesosy io, satria ianao dia toy izany, ianao dia toy izany Jesosy malala io. Ka milanao izay Jesosy io, satria Tompo tsy mahavita na inona na inona izay, tsy mahavita na inona na inona izay Jesosy, fa milanao Jesosy, milanao Jesosy io. Ampianatra anay Tompo ahijery tahaka ny fijerinao, na ny olona manodidina anay, na ny ankohonanay, na ny olona tsy fantatray izany. Tompo malala, mangataka aminao izay, mangataka aminao koa Jesosy io, ny aminy izay enony ny sofinay. Tompo malala ho diovy ny sofinay Jesosy. Indraindray izay Tompo dia mare zavatra tsy zaka ny sofinay. Ao Jesosy indraindray ny teny fosa, eo koa Tompo ny teny ratsy izay eninay Jesosy. Ny razao tontolo izao koa Jesosy dia mandoto anay avokoa izany. Jesosy malala ho, diovy ny sofinay amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao ny sofinay Jesosy io. Diovy Jesosy ny sofinay Jesosy amin'ny rano soa. Milanao fatratra izay, milanao fatratra izay Jesosy malala ho, diovy amin'ny ranao ny sofinay. Mba hadio Jesosy, mba hadio Jesosy io eo anatrehanao. Mba hadio Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy, alao anatin'ny sofinay ny teny rehetra izay naloto niditra nandoto ny sofinay. Diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy. Tompo malala ho, mangataka koa ny amin'ny vavanay izay rehetra navoaka ny vavanay Jesosy. Maro ny teny tsy mendrika Jesosy avoaka ny vavanay. Indraindray Tompo miteny be loatra izay anatrehany olona, indraindray Tompo tafahoatra loatra ny teninay, nefa tokony hangina izay indraindray. Mifona Jesosy, mifona Jesosy, satria Tompo indraindray dia te anao izay ampifalifaly ny olona, dia be teny loatra Jesosy.
ka mifona Jesosy io, mifona Jesosy io. Diovy ny vavako, diovy ny lelako, diovy ny vavanay tsiraray avy Jesosy, ny amin'ny teny tsy mendrika rehetra, ny amin'ny teny be loatra loatra Jesosy, ny teny tafahoatra loatra Jesosy. Mifona Jesosy, mifona Jesosy io, mamindra fo aminay, mamindra fo aminay Jesosy io, satria tsy mendrika izahay. Jesosy malala o, ny vavanay Jesosy, okenao anasany lelanay vavanay amin'ny ranao Jesosy, mba hadio tompo, satria ny vavanay dia tokony hisaoranay anao mandrakariva, hideranay anao mandrakariva. Tompo malala o, nefa ny Jesosy maro ny latsaka amin'ny miteny ozina amin'ny vava, mamelana izy ireny Jesosy, mamelana izy ireny Jesosy, amboary Jesosy ny tsiraray avy. Ao koa ny mpiteny ratsy Jesosy io, ovay ny mpiteny ratsy rehetra, diovy ny vavan'ny mpiteny ratsy rehetra. Ao koa vavan'ny mpandainga Jesosy io, diovy vavan'ny mpandainga Jesosy amin'ny ranao, izay mibebaka aminao Jesosy amin'izao fotoana izao. Diovy amin'ny ranao Jesosy io, mba hiteny marina amin'izay, mba hiala amin'ny fitenenan-dratsy amin'izay Jesosy. Tompo malala o. Ao koa ny vava miavonavona, teny fasikana Jesosy, diovy Jesosy ny vavany tsiraray avy, diovy Jesosy ny vavany tsiraray avy, diovy Jesosy amin'ny ranao ny vavanay tsiraray avy, diovy Jesosy amin'ny ranao. Tompo malala o, araka ny teny Davida mpanomponao, izay nangataka taminao Jesosy io, asy fiambenana ny varavaran'ny vavako, asy fiambenana ny varavaran'ny vavako Jesosy io, mangataka aminao zay Jesosy, okanao nisy fiambenana ny varavaran'ny vavanay Jesosy malala, mba tsy tetenanay foana Jesosy. Tompo malala o, mangataka ny famindramponao, mangataka ny famindramponao Jesosy izay tsiraray avy. Jesosy malala o, mangataka aminao koa izay ny amin'ny tananay, izay noraisy ny tananay Jesosy, ka nandoto ny tananay. Tompo malala o, ao ny tia manondronondro olona, ao no tia mandoto ny tanany amin'ny fahalotoana Jesosy. Raha mibebaka aminao izy Tompo, okanao anadio ny tanany amin'ny ranao. Diovy koa Jesosy ny tanako amin'ny ranao Jesosy, ny amin'ny zavatra rehetra noraisiko Jesosy, izay nandoto ny tanako, izay nandoto ny tananay Jesosy, dia ny fahavalo zany no nandoto ny tananay Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy io, mba ho masina eo anatrehanao, mba ho masina eo anatrehanao Jesosy. Tompo malala ny tongotray, izay nandehana ny tongotray Jesosy, toerana tsy mendrika Jesosy, nandehana ny tongotray. Diovy Tompo amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy ny tongotray. Jesosy malala o, milanao izay, milanao izay Jesosy malala o, mangataka ny fanasanao Jesosy amin'ny ranao ny tenanay manontolo, manomboka amin'ny lohanay ka hatramin'ny tongotray Jesosy, manomboka amin'ny lohanay ka hatramin'ny tongotray Jesosy malala o. Sasao amin'ny ranao izay Jesosy, sasao amin'ny ranao izay Jesosy, milanao fatratra izay Jesosy, milanao fatratra izay Jesosy malala o. Diovy amin'ny ranao soa, diovy amin'ny ranao soa Jesosy, diovy amin'ny ranao soa Jesosy, milanao fatratra izay Jesosy, milanao fatratra izay Jesosy. Tsisy toanao Jesosy, tsisy toanao Jesosy. Tompo malala o, isotro ny ranao izay Jesosy, ny ranao Jesosy no afaka anadiona anatin'ny taovanay manontolo, no afaka anadiona anatinay manontolo Jesosy. Tompo malala o, sotroko ny ranao, sotroko ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao, sotroko ny ranao Jesosy. O kikorinao anatiko Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy. Tompo malala o, ranao Jesosy, sotroinay tsiraray avy Jesosy, mandeha amin'ny lalan-dranay, mandeha amin'ny tenanay Jesosy, okanao andoro Jesosy amin'ny ranao soa,
zay rehetra tsy anaty, zay rehetra tsy anao anatin'ny tenanay, zay rehetra tsy anao anatin'ny tenanay Jesosy, zavatra nohanay Jesosy ka nandoto ny tenanay Jesosy, na inona na inona izany, ka nakarary anay Jesosy io, satria Tompo tsy nakasitrahanao dia okanao Tompo hanadio ny taovanay manontolo amin'ny ranao Jesosy, ny taovanay tsiraray avy manontolo Jesosy amin'ny ranao, diovy Jesosy amin'ny ranao izay tsiraray avy, ny aretina rehetra Jesosy io dia diovy amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao anatin'ny vatanay tsiraray avy, anatin'ny vatanay tsiraray avy Jesosy malalao, Tompo malalao, mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny famindram-ponao Jesosy, mangataka aminao koa Tompo, okanao amela koa Jesosy ny ankonanay tsiraray avy ho azay manana ankonana, mamindra fo Jesosy, mamela eloka Jesosy io, Tompo malalao, diovy ny ankonanay tsiraray avy isam-batan'olona, sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy mba hadio eo anatrehanao, milanao fatratra izay Jesosy malalao, diovy Jesosy ny ankonanay tsiraray avy amin'ny ranao soa, amin'ny ranao soa Jesosy, misaotra anao Jesosy, mangataka aminao koa Tompo, okanao hanadio ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy amin'ny ranao, Tompo malalao, mamela ny heliko izy ireo koa ianao, mamela ny heliko ny ankonanay, mamela ny heliko ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy rehefa mibebaka aminao izy ireo, Tompo malalao, tsy afaka mitondra ny heliko ny hafa izay, fa tao amin'izy ireo ray hibebaka eo anatrehanao Jesosy, tao amin'izy ireo ray hiverina ao ambalanao, mba hibebaka eo anatrehanao, mivavaka ho azo tontolo izao Jesosy malalao, mivavaka izay ho azo tontolo izao, tao amin'izy ireo ho eo aminao, avereny eo aminao ray malala, izay zanakao mbola nivelany vala, zanakao mbola nivelany vala ray malala, satria ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao Jesosy, misaotra anao ray, misaotra anao, misaotra anao izay, tondram-bavaka izay an'izao tontolo izao, zanakao tsiraray avy, ampaherezo Jesosy, tafio ny hery ny faherezanao Jesosy, tafio ny hery ny faherezanao Jesosy, ny zanakao eran-tany Jesosy, afao amin'ny loza Jesosy, afao amin'ny zava-doza izay misy eo Jesosy io, tondram-bavaka izay ny gera misy rehetra eran-tany Jesosy, Tompo malalao, ao Jesosy ny gera misy any Israely Jesosy sy Hamas Jesosy, Palestina, ao koa Jesosy gera koa Jesosy izay koa amin'ny Israely sy Liban, eo koa Jesosy ny any Rusia Jesosy sy Ukraine Jesosy, Tompo malalao, ao koa Jesosy ny gera maro samihafa kely etseroa Jesosy io, any amin'ny tany Afrika koa Jesosy, Tompo malalao, tondram-bavaka izay Jesosy, mamindra fo Tompo malalao, mamindra fo Jesosy amin'ny tany, mamindra fo amin'ny tany Jesosy, avoto Jesosy ny olonao Jesosy, mangataka aminao zay Jesosy, mangataka aminao zay Jesosy malalao, amindra fo amin'ny tany, Tompo malalao, eo koa Jesosy ny rivo-doza etseroa, ny tornade Jesosy io, eo koa Jesosy ny volcan Jesosy io, eo Jesosy ny tondra-drano, tremblement de terre Jesosy io, zava-doza maro samihafa, ny hafanana tsy zakany olona any amin'ny tany hafa koa Jesosy, eo koa Tompo ny hanohanana ny faminana Jesosy, Tompo malalao, mitondram-bavaka izay Jesosy, mitondram-bavaka izay Jesosy ny amin'izao tontolo izao Jesosy malalao, mangataka ny tananao Jesosy hiaro anay olonao tsiraray avy, ameo hery Jesosy mba ho tony ny fony tsiraray avy Jesosy eran-tany, mba ho tony Jesosy eo ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy, ka teny hiverina aminao Jesosy, satria efa maro zavatra miseho eran-tany, maro, tsisy intsony ny filaminana etseroa,
tsisy intsony ny atokisana etseroa Jesosy. Tompo malala aho, mbola misy ny fotoana nomenao anay ahafahanay Jesosy manantona anao. Vangio Jesosy ny tany, avoto Jesosy izay miantso anao Jesosy malala aho. Tompo malala aho, mangataka ny famindramponao, mangataka ny famindramponao. Fanay masina aho, misaotra anao izay, misaotra anao fanay ny iray, ianao ilay nanomba tambonin'ny rano, ianao ilay fanay ny iray, ianao no Andriamanitra. Fanay masina aho, mangataka fahafinoana avy aminao. Oka ianao amenao anay tsiraray avy, oka ianao amenao anay tsiraray avy ny zanakao eran-tany Jesosy. Zanakao rehetra ao Madagasikara, zanakao rehetra ao Madagasikara Jesosy, isam-batan'olona Jesosy, avaozy ny toe-pananay ho araka anao. Fenoy anao izay Jesosy malala aho, fenoy anao Jesosy, zanakao rehetra Jesosy eran-tany Jesosy, ny gasy rehetra, ny vazaha rehetra, ny karazana olona rehetra Jesosy eran-tany. Fenoy anao Jesosy, fenoy anao fanay masinao, fenoy anao fanay masinao, fenoy anao fanay masinao, fenoy anao fanay masinao. Mila ny fahafenoana avy aminao, fenoy anao izay fanay masina, fenoy anao izay fanay masina. Avaozy ny toe-pananay, avaozy ny toe-pananay. Aoka ianao amenao anay indray, aoka ianao amenao anay indray. Fenoy anao fanay masina, fenoy anao fanay masina. Mameno anao ny fanay masina amin'izao ora sy fotoana izao. Tonga ao an-damosinao ny fanay masina, tonga eo amin'ny lamosinao ny fanay masina. Ho tsapanao any amin'ny toerana misy ianao. Dispose toi, raha tena miomana tsara ianao eo amin'ny tompo, raha malalaka ny fananao eo amin'ny tompo, raha mikonsentre tsara ianao, dia hoenao ny fanay masina tonga eo amin'ny lamosinao. Mameno anao ny iray, mameno anao ny iray mangata aminy, fa fenony fanavaovao ianao. Hery vaovao nomenentsika amin'izao, hery vaovao ho an'izay efa vita batisa rehetra amin'ny ranobe. Mameno anao ny fanay masina. Ho anao izay mbola tsy vita batisa kosa, dia aoka ianao andray ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Mibeba raisy Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia aoka atao batisa amin'ny ranobe ianao, dia anao batisanao amin'ny fanay masina Jesosy. Fahasambaram-be izany, fahasambaram-be izany. Sotra fanay masina fa eto ianao, mameno anay ianao, manavao anay ianao, fanay vaovao. Hoy ianao fa fahazako rano madio ianareo mba hadio, mba ilanareo amin'ny lotonareo. Eny, eny, manadio anay ianao, manadio anay ianao fanay masina amin'izao ora sy fotoana izao. Manadio anay ianao fanay masina amin'izao ora sy fotoana izao. Fanay ny iray, fanay ny iray, manadio anay ianao. Misaotra ray malala, misaotra ray malala, manadio anay ianao. Fanay ny faherezana, fanay ny faherezana mameno anay, fanay ny faherezana mameno anay, fanay ny faherezana mameno anay, fanay ny fitiavana, fanay ny fitiavana mameno anay, fanay ny fahatakarana, fanay ny fahatakarana mameno anay, fanay ny fahatakarana mameno anay, fanay ny fahatakarana. Alalanao ny tsara sy ny ratsy ho ny fanay masina, alalanao ny tsara sy ny ratsy, fanay ny fahatakarana. Sotranao fanay masina, fanay ny fahazavan-tsaina, fanay ny fahazavan-tsaina. Mameno anao izany rehetra izany fanay masina amin'izao ora sy fotoana izao. Fanay ny fahazavan-tsaina, ahira-tsaina ianao, ny fanainao ao anatinao, dia anakana anao raha mitady anao zavatra ratsy ianao, raha mijoro tsara ianao.
Fanay ny fahazavan-tsaina. Eny, manavao ny sainao izy. Manavao ny sainao izy. Fanay ny fitiavana. Fanay ny fitiavana. Eny, ataovy amin'ny fonao ny tananao anankiray. Tompo malala ho diovy ny fonay. Diovy ny fonay plasinao. Diovy amin'ny afo ny fanainao. Diovy amin'ny afo ny fanainao. Fanay masinao. Diovy amin'ny afonao ny fonay. Diovy amin'ny afonao ny fonay. Ny tranonao fanay masina. Ny tempolinao. Ny tempolinao fanay masina ny fonay. Tempolinao fanay masina ny fonay. Jesus. Oui. Yeshua. Yeshua Masia. Tranonao ny fonay iray. Tranonao ny fonay iray. Ny fitempo ny fonay dia anao izany. Anao izany. Anao izany. Fenoy anao fanay masina ny fonay. Fenoy anao fanay masina ny fonay. Ary hafanany anao amin'ny tananao amin'ny fonao. Ary hafanany anao amin'ny tananao amin'ny fonao. Fenoy anao fanay masina. Fenoy anao fanay masina. Diovy ny foko. Diovy ny foko. Toeranao fanay masina. Tempolinao fanay masina. Tempolinao ray malala. Tempolinao. Diovy ny foko Jesosy. Diovy ny tranonao fanay masina. Itoeranao. Okanao anala ny fakofako rehetra anatin'ny foko. Diovy ny foko fanay masina. Diovy ny foko. Mety tsy ho zakanao ny hafanana amin'ny tananao mipetraka amin'ny fonao. Ny tompo ampaherenao fa mamay tokoa ny amin'ny fonao. Mamay tokoa satria ny tompo manadio ny fontsika amin'izao ora sy fotoana izao. Mamay izany amin'ny manofo antsika fa ny tompo manadio ny fanahintsika. Manadio ny plasy ny tompo. Diovy ny foko Jesosy. Diovy ny foko fanay masina. Merci Jésus. Merci Jésus. Diovy ny toeranao Jesosy. Alao ny aretina rehetra Jesosy ao anatiko. Alao ny aretina rehetra Jesosy ao anatiko. Diovy Jesosy ny foko. Diovy Jesosy ny foko. Diovy ny fon'olonao tsiraray avy. Izay mametraka ny tanany amin'ny fony. Izay manan-tanana. Fa izay tsy manan-tanana Jesosy. Izay tsy afaka tompo. Ianao mahalala. Ianao mahalala Jesosy. Dioviko izy. Dioviko izy Jesosy. Misaotra fanay masina mameno anay. Misaotra fanay masina. Misaotra fanay masina. Misaotra fanay masina. Alléluia. 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 Misaotra anao fanay ny iray. Mameno anay. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny fotoana rehetra izay tanteraka teto. Atreo izay zanakao tsiraray avy. Atreo izay zanakao tsiraray avy. Atreo izay zanakao tsiraray avy. Ianao anatrika anay mandrakariva. Rapesa sarabababos. Kirabi mataradabos darados darades. Eraho maraladados darades daradabos. Korobos daradotte secretra posetikis. Kirabot daradasitra darabos daradados. Das darabakatarst posiketers. Kirabos darabastas. Rai mararabos.
kerobi masharabararosh Yeshua Mashiach Adonai El Shaddai. Saotra anao Jesosy, saotra anao Jesosy, saotra Jesosy ny amin'ny fotoana teto, dera ho anao, aja ho anao, misaotra ny amin'ny fahatserovanay ny akaranao tany an-danitra Jesosy. Ianao ilay izy, ianao ilay alfa sy omega, ilay fiandohanay ary mbola hiafaranay. Misaotra ray ny amin'izao fotoana nomenao anay izao alina izao, dera ho anao. Raha mbola misy ano hivavaka Jesosy ny mpanomponao tsiraray avy, rehefa vita ny fotoana eto Tompo, oky anao anatrika an'izy ireo, araka ny teninao hoe tsy andao anao na foy anao hoy ianao, eo aminareo mandrakariva hoy ianao, mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Aleluia, aleluia. Voninahitra ho anao rery any, dera ho anao rery any, dera ho anao rery any. Misaotra ray malalao. Aleluia, amen, amen, aleluia. Ry hava malalao amin'ny Tompo, izay ny fotoanantsika anio nanatrika antsika teto ny fanahy masina. Mbola eto ny fanahy masina, mety mbola any aminao koa, mety mbola tsapanao izy, tohizo ny vavaka anao, fa mianaonao ny Tompo, mianaonao ny Tompo, satry foana ny hiaraka hivavaka eto Tompoko, fa tsy maintsy mifarana eto ny fotoanantsika. Mbola afaka manohy itsika tsiraray avy amin'ny toerana misy antsika, iaonantsika tsiraray avy indray amin'ny Tompo. Eny, azadino mihitsy ny miaona manokana amin'ny Tompo ianao, azadino izay isan'andro, fakazara mihitsy to dia hiadana ianao. Izay raha Tompoko fa mametraka veloha aminareo indray aho amin'ny manaraka indray. Aleluia, amen.